Eksodosy toko 7:30. Ary nanao ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana tamin'ny hazo akasia izy. 5 akio avy ny lafiny rehetra, dia 4 tsy mivady mandry izy, ary 3 akio ny avony. Ary nanao ny tandrony teo amin'ny zorony 4 izy, ka nataony miray aminy, ary nopetahany takela barahina ireo. Ary nanao ny fanaka rehetra momba ny alitara izy, dia ny vilany ny fandraofan-davenina, sy ny sotronafony, sy ny lovia ny famafazana, sy ny fitrebiny, ary ny fitondranafony. Ary nataony varahana avokoa ny fanaka rehetra momba azy. Ary nanao makarakara varahana tahaka ny arato ho eo amin'ny alitara izy, dia eo ambanin'ny sikiny, hatreo ambodin'ny alitara ka hatreo amin'ny fisasahany. Ary nandrendrika vavavola 4 hatao eo anjoron'ny 4 amin'ny makarakara varahana izy ho fitoeran'ny bao. Ary nanao ny bao tamin'ny hazo akasia izy, ka nopetahany takela barahana. Ary nampiditra ny bao teo amin'ny vavavola teo amin'ny lafiny 2 amin'ny alitara izy hilanjana azy. Ary hazo fisaka no narafiny ho alitara, ka nataony ho bokaty. Ary ny tavy varahana sy ny faladian'ny varahana dia nataony tamin'ny fitaratra varahan'ny vehivavy izay nanompo teo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fihaonana. Ary nanao ny kanja izy. Tamin'ny lafiny atsimony izy fefy lamba 100 akio ho amin'ny kanja natao tamin'ny rongony fotsy madinika voasina. Ary 20 ny tsangatsangany, ary 20 ny faladian'ny varahana, ary volafotsy ny fiantonany amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitohizany. Ary tamin'ny lafiny avaratra koa nisy 100 akio sy ny tsangatsangany 20, ary ny faladian'ny varahana 20. Volafotsy ny fiantonany amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitohizany. Ary tamin'ny lafiny andrefana nisy fefy lamba 50 akio, 10 ny tsangatsangany, ary 10 ny faladiany. Ary volafotsy ny fiantonany amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitohizany. Ary ny lafiny atsinanana nataony 50 akio. Ary nisy fefy lamba 5 akio tamin'ny ilany iray, 3 ny tsangatsangany ary 3 ny faladiany. Ary nisy fefy lamba 5 akio tamin'ny ilany iray kio, 3 ny tsangatsangany ary 3 ny faladiany. Ary natao ny rongony fotsy madinika voasina avokoa ny fefy lamba ny kanja manodidina. Ary ny faladian'ny tsangatsangany dia nataony varahina, ary ny fiantonana amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitohizany nataony volafotsy. Ary ny lohany dia nopetahany takela-bolafotsy. Ary ny tsangatsangany rehetra tamin'ny kanja dia samy nisy anjaka volafotsy hitohizany avokoa. Ary ny vavahady lamba eo am-bavahadin'ny kanja dia asany mahay tenina samy hafa soratra tamin'ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voasina. 20 akio ny alavany, ary ny ahavony nitovy tamin'ny lambanan-damba, dia 5 akio araka ny ahavony fefy lambany kanja. Ary 4 ny tsangatsangany, ary 4 ny faladian'ny varahana, ary ny fiantonany dia volafotsy. Ary ny takela-bola tamin'ny lohany sy ny anjaka hitohizany dia volafotsy koa. Ary ny tsimatra amin'ny taberna kely sy amin'ny kanja manodidina dia nataony varahina avokoa. Ny totalin'ny volamena sy ny volafotsy ary varahina izay lany. Ary izao
no isan'ny zavatra nomba ny taberna kely dia ny taberna kely ny vavolombelona izay nisaina araka ny didiny Mosesy natao fanompon'ny Levita fehiny Itamara zanaky Arona mpisorona ny nanisa azy, ary Bezalila zanaky Ory zanaky Hora avy amin'ny firenen'i Joda nanao izay rehetra nandidiny Jehova any Mosesy, ary ny namany dia Oliaba zanaky Aisamaka avy amin'ny firenen'i Dana, mpiasa tefy sy rafitra ary mpanenina mahay sady nahay tenina samy hafa soratra tamin'ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika. Talenta 720 ary sekely 307 araka ny sekely masina. Ny volamena rehetra izay lany tamin'ny asa rehetra tamin'ny fitoerana masina dia ny volamena izay natao fanatitra aevaeva, ary ny volafotsy avy tamin'ny olona izay voaisa tamin'ny fiangonana dia talenta 100 sy sekely 570 amby 700 amby 1000 araka ny sekely masina. Beka iray isan'olona dia atsasaky ny sekely araka ny sekely masina no nalohan'izay rehetra voalamina hatramin'ny 20 taona no miakatra, dia olona 50 amby 500 amby 3,000 sy 9 hetsy. Ary ny volafotsy talenta 100 dia narendrika nanaovana ny faladian'ny fitoerana masina sy ny faladian'ny efitra lamba, dia faladi 100 tamin'ny talenta volafotsy 100, talenta iray ny faladiany iray. Ary tamin'ny sekely 570 no nanaovany ny fiantonana tamin'ny andry sy nametahana takela-bola tamin'ny lohany, ary nanaovany ny anjaka hitohizany. Ary ny varahina izay natao fanatitra evaeva dia talenta 70 sy sekely 420, ary izany no nanaovany ny faladiany ho amin'ny varavaran'ny tranolay fiaonana sy ny alitara varahana sy ny makarakara varahana izay teo aminy, ary ny fanaka rehetra momba ny alitara, ary ny faladia tamin'ny kanja manodidina sy ny valadia tamin'ny vavahadin'ny kanja sy ny tsimatra rehetra tamin'ny taberna kely, ary ny tsimatra rehetra tamin'ny kanja manodidina.